ary mety hatratra 200 megawatt ary zany famokarana herinaratra zany. Inona ny misy eo am'izao tsika miteny zao raha tsy nisy an'ireo orinasa tsy miankina izay lasa mivarotra amin'ny herinaratra amin'ny orinasa jirama sy ireo orinasa tsy miankina izay manome ny ambom-bavany tsy laniny amin'ny fanodinana n'izany ozinina n'izany sy ny indostria zany raha tsisy an'izay dia tsy nisy ninona vita teto fa raha ny fitondram-panjakana taren'Andriamatofiloha ankehitriny tsy nisy ny zavatra vita, tsy nisy ninona, tsisy tanteraka ny ankamaroany zay nampanantena indray. Manaraka zany ny tsy fandriam-pahalemana izay tena miamorongatra. Marina tsy sarotra ny andainga hoe ny asan-dalo tsy vao tamin'ity akory vao nisy. Ny resaka famon'olona sy ny fitsaram-bahoaka ekena fa nisy zany tany aloha tany fa ny anorongatra zany rehetrarehetra zany ny anotombo avolo eny avoroapolo eny na ny alataolapaty misy an'ity le mampalahelo ny fangalana voamasina zazavariry sy ny resaka kidnapina na zazavariry satria lasa mirona anatina finompona le voaka malagasy very tanteraka ilay sotoavina lasa mitady zavatra ifirana manao zay fomba rehetra azahoana vola mba hamelomana ny ankohonany ny heny fa na fomba tsy mendrika sy filobibiana aza ny vahoaka indrindra ny vahoaka any amin'ny tany lavitra indrina rehetra any satria noho ninona noho ny fahantrana nateraka ny tsy fahaiza mitantana ataony zao mpitondra ankehitriny zao. Raha mara miteny mazava sy tsy misorona dia reto ny tsapa sita azo fitinina amin'ny hoe mpitondra mpampiesona ary tena mpampiesona mpitondra mpandainga mpitondra mpamitaka tsy mbola nisy mpitondra nandainga toy ity mpitondra ity miaraka amin'ireo ekipany sy ny manodidina azy raha tamin'ny tantarany Madagasikara tsy mbola nisy mihitsy hoy aho. Ary ohatra ratsy zany rehetra zany ohatra ratsy sy fampianarana ratsy omena ny taranaka tsy ny ankizy ihany tsy ny taranaka-tsika ihany fa enona ho an'ny ray aman-dreny aza ho an'ny vahoaka amin'ny ankapobeny mihitsy mety misy ny zafikely eo mety misy ny zanaka ao mety misy ny ray aman-dreny eo mety misy ny dadabe sy bebe eo fa zany rehetrarehetra zany dia nomeny zao mpitondra fanjakana miaraka amin'ny ekipany zao lesona ratsy sy fomba fanao maloto mamofady mbola tsy hitanao teto mandritra n'izay 80 taona izay manara-penitra ny irairainy zareo makadilo ny sofo no hiato eo inona nefa ny zava-misy am'izao tsika miteny zao ny mifanohatra amin'izany anie ny mifanohatra amin'ny atao hoe manaraka ny fenitra no misy ato amin'ity fireneny ity amin'ny lafiny maro mangarahara ny fahalalana amin'ny teny very asina lasa very asina tamin'ilay teny lay teny mihitsy ny lasa very asina ary ny mampalahelo anie dia efa analan'ny olona ataoko hoe efa esoeson'ny olona satria tsy afa-manoatra moa dia ny teny eso sisa ny azony vahoaka atao ary anisan'izany reny efa nresahana mana mpanao gazetirina teo mpisehitra eto amin'ny miara-manonjy raha vao nanomboka an'izao fandaharan'izao izy raha tratrany siotsioka tratrany orakora ka teny analakely zany filoham-pirenena izany ny omaly zao nefa ny tsara ho fantatra ny vahoaka malagasy raha izany itinéraire na atao hoe lalana olalovana na andehanany ho raisiny zany cortège ny filoham-pirenena zany tsy misy mahafantatra izany afa-tsy ny ao anivony ny sécurité présidentielle ihany zany hoe reny olona sendra nitangorona teo analakely ireny dia tsy mahafantatra velively fa andalo hoe ny filoham-pirenena nefa inona ny zavatra nisy siotsika ho iato eo ary tsy voalohany reny zany dia midika fa tsy mila anao tsony le vahoaka malagasy afatra reny afatra mavesa-danja lesony nangeza be no tokony ho raisy ny filoham-pirenena amin'ireny satria tonga tsy napoizina tsy ny homanana raha tsy olazaina indray hoe ny avaty amin'ny mpanohatra sy ny fanoherana na nytiako Madagasikara sy ny remidemy mandray nanomana olona efa mijorojoro teo amoron-dalana fa tonga ho azy hoy aho reny teny efa tsy zakan'ilay vahoaka ntsony reny fa naseho any tamin'ireny fiatseny tsy hita moa zay ho saborona fa raha sendra olona telo manefatra ny teo dia efa nidina indray ny garde présidentielle ny sambotra ary napiditra n'ireny olona ireny tany tsy hafa sura fa maro be ny olona efa ny siotsioka araka ny teniko teo ny dikan'ireny Andriamatofiloha sy ry mpanaradia ry mpamono afo dia hoe ampy zay tsy mila izao fitondrana izao intsony ny vahoaka malagasy ary tsy teo rery mino fa mbola isy zany tsy sanatria maniry loza ho anao Andriamatofiloha sy ny cortègenao fa mbola ho avy ny siotsioko azo anao tonina azo anao efa tany amin'ny lapany kolotsaina sy ny fanatanjahantena taona vitsivitsy lasy zay
toninazo anao raha nandalo teny Nosy be ianao tamin'ny fotoana tao anatin'ny fiboana fa reny ray de zaraky ny tegniko teo hoe mahaiza maka lesona fa raha nova tantara ianao mila fantatrao aloha le tantara Andriamatofoloha hoe inona moa le tantara tiana hovanaka le tantara raha tsy fantatrao akory kinona ny tantara hovanao hoe Andriamatofoloha lazainao fa nitondra Andriamatofoloha Filibera Tsarana tamin'ny taona 20 zany ngeny zavatra farany zay tsotra ianarana indrindra amin'ny tantara sy geografia raha tany am-pianarana e hoe nanomboka tamin'ny fahaleovantena ka tamin'ny voalondohan'ny taona 70 no nitondra nyty fireneny ity tsy hainao akory zany be de be nikajikajy plus ou moins faran'izay tsotra disonao ny 5 isanjato ampitombo ampina 7 isanjato lazainao fa 100 isanjato mahakasika an'ireo olona afaka misitraka herinaratra eto Madagasikara maro be tsy ho voatanisa ao mahatsian'ny faniry fa ezahako resahana amin'ny akapobeny fotsiny zany rehetrarehetra zany dia araky ny teniko teo toizako ny teniko teo nanao hoe maizina tanteraka jeritodika nataontsika ary bilan namana faniry sy mpiaino ajaina maizina tanteraka tsy resaka maizina ny jiro ateraky ny délestage ihany io fa ny hoavy mihitsy araky ny teny raha miteny frantsay izy de manao hoe maizina sur tous les plans et sur toutes les lignes zay zany izy raha atao teny frantsay lasa lay tsy fahaizana mihitsy sy ny fizahozahoana tafahoatra no nanjary nanaovana sy nametrahana n'ilay sotoavina ambara fa manara-penitra vaovao de inona tsy fanajana n'ilay paipaika sy ny lalàna ary toa lasa président mpanjaka kely lay filoha raha filoha président mpanjaka kely moa naninona raha mba nety le zavatra nataona mba tanteraka amin'ny ampahany kely le anam-panatenaina fa ny mainty lasa fotsy ny fotsy toa lasa mainty inona ary ny azo lesona azo tsoahana amin'izay nambarako teo zay alohan'ny hidirantsika amina resaka kapobeny hafa indray indrindra ny ara-sosialy teny hoe Andriamatofoloha au réquipe TGV au réquipe ny ambara entre guillemets ao anatin'ny farankisosiny zay lazaina moa fa maro anisa fa tsy maro anisa ntsony ianareo ny ara-panjakana sy ny ara-dalàna ianareo no maro anisa fa raha eo anatrehan'ny vahoaka ianareo de tenina mitokamonina oatra miboka efa vitsy anisa mialatsiny amin'ny mety marary hoditra tsy sanatriako aka ohatra ratsy afa mitokamoniny ianareo zao arany lesona sy tsokevitra azo tsoahana am'izay raha makasika an'izay apahany voalohany zay namana faniry sy mpiaino ajaina voalohany indrindra aloha dia mila mahafantatra ny tantara marina ny mpitondra raha izay mila mahafantatra ny tantara marina teto amin'ny firenena aloha lay mpitondra vao mety afaka manoratra tantara ho iaho teo ary ametraka zavatsoa ho an'ny taranaka mila olona manatra traikefa fa tsy olona mpanofinofy fotsiny tsy eto ambonin'ny tany akory ny tonga ny famitsingevana tsy fantatra na inona no nohaniny sy ny sotrony sy ny foany tany fa zay le izy amin'ny akapobeny sanatria ohatra n'ireny olona avy nandray zava-madimely reny sanatria ho iaho ohatra ratsy mipetraka amin'ny tantara ny zavatra nataony ary nanamaloka tanteraka ny sary ny tanora malagasy ity ataony olona hoe zandry lasa filoham-pirenena ity sy ny zavatra nataony tsy nandro tantana ngengarainy sy ny ekipany de ny azakazaka naka fahefana de ny andalambe nefa tsy fatany kory ny lanjan'le fahefana sy le fahefana alainy tsy fatany inona zay mihitsy ary iverena kely satria hitako ato anatin'ity gazety ity ihany ko mpivoaka isan'andro anankiray ity nanao hoe entitra hono ny ministry ny folo alida fa ny fiantom-pisin'ny folo alida de iaro ny mpitondra voafidim-bahoaka de ohatra ny iverenako kely Andriamatoa minisitra fa ohatra ny adinonao sady tamin'ny 24 mampikiropaka an'ireto olona reto ka zay indrindra fa zay nge tsy neritreritry nisy anongana eto azafady mandry fifidianana izahay fa fifidianana madiso mangarahara ny tadiavinay fa ianao Andriamatoa minisitra ao anatin'ny folo alina ianao ary fantatro na mbola tsy ministry ny fiarovam-pirenena ianao tamin'ny 7 fa nanao inona moa ny folo alina sy ny mpitandro filaminana tamin'ireny fotoany reny fa tsy sanatria ve nyvidiny reto olony reto vola de raikitra de lasa sanatria ny raitsy kombakomba tao anatina fandrobana sy fanongana mpanjakana olona voafidim-bahoaka angeny ny soronareo teo tamin'izany fotoana akapobenina folo alindasy mpitandro filaminana io resahako ka loatsy miteny Andriamatoa minisitra zavatra tantara voaroa 12 ny tantara tsy fanadino araky ny teniko teo fa tara aloha le tantara aloatsy miteny raha hitondra fampianaran-disy eto amin'ity tany sy fireneny ity ka hamitaka ny taranaka sy ny tanora sy ny zandry kely rehetra zay mbola andimby atsika any aoriana any tsy nandro tantana ho iahy nareo teo fa ny azakazaka akaseza politika tarihan'Andriamatoa andro radio io resahako
ny fiainam-pirenena sy ny fitondrana nataonao sekoly ny anarana Andriamatofoloha zany hoe mitondro zany kanefa fitondrana sy ny fahaiza mitantana mialatsiny masika be fa tsy afaka mihitsy tsy ao mihitsy le izy fa efatra lasa ohatra velona ho an'ny tompo-pahefana ty amin'ny ratsamangaiky ny traikefa vavoanapetrany de inona mihiby io resaka io ratsy io resaka io dia ny tsy fanajana sy ny fandikana ny lalam-panorenana amin'ny akapobeny ohatran'izay zany ny ano resaka fomba fitantanana io amin'ny akapobeny satria iditra ny resaka sosialy sy resaka rarahana tokelitsika zay hitondrako fanehoan-kevitra ihany koa fa izay amin'ny akapobeny ny mahakasika ny hoe fomba nangalan'ny fahefana ny fomba ny namliny ny saim-bahoaka sy nanterebena saim-bahoaka nefa rehefa tena azo ny fahefana de inona ny zava-nisy zao iarahantsika mienjao fahasahiranana tsy olo amatany no iainany voaka malagasy aminao fa tsy handiso an'izany ianareo mpanaraka n'izao fandaran'izao ary tsy afaky ny ilaza ny zavatra mifanohatra am'izay ny akamarony ny voaka malagasy zay tena fa ao anatin'izay araky ny teniko zay hoe ao anatin'ny fahoriana mangirifiry am'izao fotoana zao namana faniry tena mazava araka zay fanazavany député fetra izay mihitsy ny mitondro ara-toekarena fiainan'ny voaka malagasy fa ny ara-tsosialy na tsediky député fetra teo moa zany tonga de mavesatra be indrindra raha miresaka ny zava-misy am'izao tsika de telo misongatina député fetra efatra akorony aza dia ny lafiny délestage zay tena mamodika ny fiainan'ny voaka malagasy any amin'ny sehatra rehetra misy azy ny faharoa de ny fiakarany vidim-piainana tamty 2024 ty daholo no mitrangany zany rehetrarehetra izany ary de voatondro ny teo anevony banky iraisam-pirenena fa niakatra raika amin'ny 20 isan-jato ny tahany fantrana eto Madagasikara akoatriny hoe tsy tratra le tanjona ho an'ilay fiakarany niaraka-rena faobe sy ny PIB misy a Madagasikara raika amin'ny 3,500 dolara no sitrahany vahoaka iray zany ary efa manahirana ary mbola navoaka ny tondro ny mpamatsy vola iraisam-pirenena ny any amin'ny hoe ny firenena manitra de izay mivelona latsaky ny ray $50 kanefa raha ny raisin'ny vahoaka malagasy dia sarotratra ny lazaina fa misy ny mandray $1 satria ny karama saraka tsa zany hoe karama any ambanivohitra isan'andro an'ireo mpiasa tany mpikarama dia zara fa misy mandray 3,000 sy 4,000 député fetra akoatran'izay dia mazana be ny tsy fandriampahalemana tamin'ity taona ity nialatra taova nialatra zaza varira nialatra maso nialatra taolapaty ny famonoan'olona ary tsy vita ny famonoana tsotra fa fanapahatenda mihitsy miala amin'ny vatany zany ny fanafihana dahalo ho ana tokantrano de fandorana trano ataona dahalo izany ny zava-doza de misy mpatandro ny filaminana zay nanaradiany dahalo de nandoro ny tranony voaka malagasy indray ny nataony tany ambanivohatra rehetrarehetra teny ary farany député fetra rahalamizavomololona amin'ny resaka sosialy zay le teneniko teo fa efatra dia mafy be ny kere na ny aitany ny tsy fisitsakafo tsy fanjary-tsakafo tsika moa gaga raha nahita ny zava-misy telopolo ny ainana foy tany betroka hoy nisy olo mamboaka Nicolas Randrenasola de ho sika fangatsy ny champion ny fanjary-tsakafo vo ny tendrena vo ny angaviano champion tany Washington tany fa raha ny zava-misy aloha mihinana pozina mihinana zavatra tsy fihinana ny vahoaka nosy varika any Mananjary any Farafangana any Kongo any faritra Tsimonosy zany rehetrarehetra zany nanamaloko any taona 2020 sy 2020 député fetra tsy efa alitanisy tsika akory ny zava-doza mahazo an'le firenena fa tena zavatra ny ainana le izy ka sarotra amintsika ny anakombom-bava mana tokoa zay namana faniry satria voaingana voandro vitsivitsy zay no nanambarana sy ny lazany ny taonivon'ny fiadidinan'ny repoblika sy ireo piso lelaka manodidina azy moa mahakasika ny hoe lasa tompon-dakany ady amin'ny tsy fanjari-tsakafo sa miresaka mbo fampanjari-tsakafo ny lay filoham-pirenena azadino ihany koa talohan'izay koa fa hoe tompon-daka ihany koa ny amin'ny resaka industrialisation mbola nisy koa zany dia hinanao zambara mahakasika fa zay ohatra roa zay ngamba no somary idirako atsipriany fa na resaka kapobeny arany hoe efa noresahako tany amboloany amin'ny ao anatin'izao jery totika sy famitinana sy fandravonana ny zavatra nisy antsangana nara-politika nara-toekarena nara-sosialy ho an'ity taona 2020 sy 2020 ty de inona no antony renretreny tsy misy afa-tsy ny hoe voafitaka ireo sampandrara ireo isam-pirenena
noho ny mahay reto olona reto hoe resaka lainga resaka fitaka sy ny oeraoera zay ihany ny antony reny fa raha tena nidina taty fotiny reny hoe avy amin'ny onidi raha tena nanadiady taty fotiny reny ataoko hoe sapandrara nanolotra n'zany amboarany hoe tompondaka ny resaka fampanjari-tsakafo zany a de kivy ratsy fa ny ara-fabaraka tamin'ilay filoam-pirenena ka de sa tsy manatapatabara-betsaka fitaky reno a vo fitaky reny sapandrara iraisam-pireneny reny zay nao zambara am'izay fa ny mifanohatra am'izay a ny olona gisitra indrindra amin'ny resaka fampanjari-tsakafo ny olona gisitra indrindra satria tsy nisy investisseur tonga zany teto raha nisy tonga teto de anakoroana telo raha nisy ny nampiasa vola teto tao anatin'zay telo taona efa taon'zay a tsy ny ohatry ny efatra na telo satria ny efa teto any no anisan'ny tsirairay a nanao an'ireny nanangana orinasa fandraisam-bahiny reny a trano fandraisam-bahiny ireny ny tena hoe orinasa manodina de orinasa efa teto atoerana ny opiakoa tsy de tena hitanao loatra hoe nitondra inona ho an'lay toekareny lay firenena fa dia araky ny tengy teo oeraoera ny BDB fitaka silainga zay no anisan'ny tena tondrany reto olony reto zany fitantanana ny firenena tao anatin'zay efa taon'zay ny zavatra ho resantsika teo ihany koa fanampin'izay satria efa mandeha ihany ny fotoana namana faniry sy mpiaino ajaina dia ao anatin'zay jeritodika izay ihany de iresaka kapobeny satria fandresahana reo sy député mamra benindrina teo ihany a mahakasika an'ireo karazana atojay a resaka fampiororona natao a ho an'ny vahoaka malagasy ray manontolo satria na ny mpanao politika na ny mpandrara na ny mpianatra na ny mpiasa na iza na izy indrindrandrindra moa fa ny atokitiky madagasikara sy ny aty anivo mifanoherana dia nampahoriny zao fitondrano zao mihitsy nandritry nyzany taona 2024 zany tsy iny ihany fa efa tany aloha fa nisy ihany fa ny taona 2024 moa ny tena resantsika eto nambivantany zany na ny fanampenambava ihany koa zany tsy nafahanana ny hevitra sy tena nanazava tamin'ny vahoaka ny zava-misy dia mafy le fanakana no iato hoe sy ny fanampenambava ny arahantsika ny ainy zany nandihy fotoa tsarotritsika satria ny herim-pamoretana de nalefa ihany foana ary tsy kely aza dia hatramin'ny filora valomanana ny lehibe filoam-pirenena teo aloha filora valomanana de tratra ny atso-jay zany zavatra nisy nandritry ny ty taonao ity tany amin'ny faritra rehetra izay nitsidihany tadiditsika tsara fanakanana azy zany tany amin'ny lalam-pireneny reny fa nafinaritra dia nanisy azy zany a dia ny vahoaka malagasy amin'ny akapobeny na ianjadiny ny fahoriana toy inona ara ny fahavoazana isan-karazany aza tia mitondra foana fankahirezana na ho azy a na ho anay mpitarika ho any namana tory faniry ny mpanetana izao fandarana miara-manonjy zao a ny ekipa rehetra ho nivony RMDM sy ny fanoherana eny tsy ny RMDM ery ihany fa misy ny amin'ny groupe panorama isaorana dolo renretreny eny fa nany atoky ny aradia aza tamin'izao fitondrano zao de efa tonga saina fa efa nanaja tena ny sitaka ny ala mba tsy ho raisany vahoaka ho piraitsy kombakomba na somary tara aza tsy maninona miteny an'izany eto namana faniry na somary tara aza tonga saina ny ala ny atakataka fa olon-dehibe ny atakataka fa olona misaina fa tsy iraitsy kombakomba amin'ny resaka famonoana mivantana mihitsy ny vahoaka malagasy ataon'izao mpitondra Tarinandriamatoa Andry Rajoelina izao nafinaritra fa teo niara-dalana teo ihany foana sika namana faniry tamin'reto nany niara-nitondra mafy aza amin'ny mpanaraka an'izao fandarana miara-manonjy zao nangidy a mangidy a ary mangidy ny ainan'ny vahoaka malagasy am'izao tsika miteny zao dia tsy araky ny teny teo tsy namelanay mpitarika ho irery anareo teo ihany foana koa ny filora valomanana zay tsy namelanareo vahoaka ho irery ny fankahery araky ny teny namana hoe mifampitrotro ambavaka satria tolona no natao ny tsapa aza moa dia tena nitombo namana faniry ireo olona nanatona atsika ao ny namana ao ny olona mbola tsy fantatra akory ao ny havana na miany molombandra reo teny mamy fampahirezany zany rehetrarehetra zany tato anatiny zao tolona sarotra sy adina tre atsika zao betsaka koa ny namana vaovao nanatona atsika eny fa nany solom-bavambahoaka vao anivon'ny TGV sy ny IRD aza de samy teny eto anatrehanareo any tenako fa efa nilaza hoe efa tsy ho ela de hiara-dalana aminareo sy kisaka ho any aminareo izay dingana ireny dingana ray natongavana am'izany a iny fitsipahapitokisana nokasaina atao nefa moa dia nikendaindry manam-pahaizana sy ry lalitsaina tena nyteny le izy a de io ndreo ahodikodina lalàna de andrasatsika ny hevitry ny ACC
andrasany vahoaka fa satria mitodika any aminareo mpitsara eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny masony zao tontolo zao raha zay ny tianareo tenenina mitodika any aminareo eny fa nany gazety voaka isan'andro ao midi Madagasikara ao ny la gazety ao ny tanindrazana miresaka an'izany avokoa manao hoe miandry anareo ny vahoaka ry ACC eo 8 heures andray ndraikitra anareo na mbola angina ho toy ny fanao ihany na manao faniry manao hoana misy ve ny mbola azy na manao faniry anampiana an'izay fa miamoty zany efa nisy zany mialatsina raha ohatra ka tsy niditra ny atsipriana loatra tamin'ny fanontaniany faniry satria efa karazany fandravonana moa zany ny ataontsika teto de miezaka amin'ny tanisitsika fa tsy miditra anatiny zay atsiprian'zay fa nefa tsara ihany napatsy azy jiramany re mialatsiny fa misy fahatapahany foana ny jiro avy aty amin'ny MBS député fetra toy zay indrindra de araka ny teniko hoe isaorana ny tompo fa ary mahafinaritra satria mbola mijoro tsy mamelanareo rery président Ravalomanana ary ny teniny ambety teniny rehefa mandeha mitsidika ny fotony any izy na any amintsika any amin'ny tany lavitra andrina any de ny hoe mahavelom-bolo zay teniny président Ravalomanana sy le fitiavany ny mparay-tanindrazana zay nanao hoe ny andro sisa iaina koa izy de atolony sy atokany fanavotana n'ilay firenena sy ny vahoaka malagasy zay tafiditra latsaka anaty lavaka ny fahantrana sy ny fahoriana mangitsikitsoka dia ohatra zay aloha zany zao no mahakasika an'iny satria nyresaka kely momba ny any tsika na manao faniry hoe manahoana ny tonivon'ny fanoherina nanahoana ny sakatsakana nanahoana ny zay resaka famonjana sy fampiororona tao anatiny dolo zany lalovana dolo zany tao anatin'ity ny ainana tao anatin'ity taona 2020 sy 2020 ity dia nisy moa zany reny fa reny araka le teniko teo any manara-penitra tsaroky tia dia le vocabulaire andralasy le voambolany hoe manara-penitra inona nefa mandangy tsika raha iteny hoe tsy nisy zavatra nijoro fa adidinareo napijoro nanangana na sekoly io na hôpitaly de raha nanangana izy satria manara-penitra ihany hoy satria ireo ny tena nresahany hôpitaly manara-penitra sekoly manara-penitra ary kianja manara-penitra ny atao hoe kianja manara-penitra de reny tany Qatar reny re andre matofoloa reny tany Qatar reny ary ny any olona raha ny ravany ny manara-penitra zay tsy ho vitatsika mandrakizay raha mbola andre matoany rajoelona ny hitondra eo sy zao mpitondra eo no ravaniny azy no ny vita ilay tany amin'ny mbola tany amin'ny sehatry ny fifanitsanana reny ny atao hoe manara-penitra fa tsy kianja de asiana bozaka syntétique de nasiana fefy grillage de zay no ataonao manara-penitra zafady mialatsiny toy zany ihany koa le resaka hôpitaly tsy hoe rindrina ny natsanganao de manara-penitra izy fa nila dokotera io nila fitaovana io zao mirodana dolo miainga amin'ny plancher miainga ny carreau reny mirodana tsisy rivotra tsisy orana zara tsy nianjerany reny tao arany ny olona zany rehetrarehetra zany de niteny keo andre matofolo tsy ampandoavina vola itsony amin'ny resaka fitsabonany any am'reny hôpitaly manara-penitra reny dia fotoana vitsivitsy tatyarina de taizany teny zany re matofolo mba matitra re raha aman-dreny ane enao enao nge tsy olo le ry atseny ery mialatsiny zay izy namana faniry hito mo betsaka ny teneninao teo fa de aloaloha averiko any aminao kely aka sofla kely fa efa marapara ntsika amin'ny rahalahy io de alao averina any amin'ny enjana aloha ny misy trangan-javatra ohatr' zao manko député fetra satria rehefa miresaka le fitondrana manko de fomba fiteny député fetra foana ny hoe lasitra ray reo molona ray izy menakavy reo de ny ataony any ambony ka hatraty ambany mitovy daholy de zao zany tsika iresaka tanàna n'Antananarivo satria zany manko no anisany tena vaovao lehibe tamin'ity taona ity député fetra akoatra ny nindram-bola tsy lera tao amin'ny knap sanakany amin'ny CIA le mpitatana ny CIA zay mbola tokony amerim-bola ny CIA am'izao fotoana zao na alefa any am'le SMGD le izy akoatra ny fandaniam-bola am'tsisy dikany amina miliara nanamboarana n'le zaridaina etsy Ambohijatovo de mbola adevitra tsy hitanono am'izao fotoana zao ny amin'le hoe ay tsy nahavita nandroka fako amin'ny SMA malio tena le commune Antananarivo renivohitra fa niantso vontsy tany amin'ny gouverneur région Analamanga sy tany amin'ny ministère ny rano mba ahafahana fanampy andrareo fa miantso CIA ihany tsika aloha zany jerevy le tsy hanosipatra natsopoko fa ety amin'ny arabe ny le fako no mandeha am'izao fotoana zao ary maimbo mantsina tanteraka mihitsiny ety hanosipatra satria ety ny arinareo le fako de mba asivoasiny ihany le maha olombelona zany fa zava-dehibe goavana koa député fetra de zao
ny fakambola tsy hitanonoa amina etra IFPB tamin'ny teto an-tanàna Antananarivo renivohitra zany hoe ny vola be nalaina nindramy mataonkinafy sa mbola tsy hita zay nanaovana azy nanamboarana n'ilay zaridaina etsy Ambojatofo nanaovana antyhetry ny Korotamby tsy hitadikany etsy anoloany lampantanàna ty sy le vorombe etsy Ambojatofo lay vola ihany koa nahodina nakany amin'ny SMA nananganana ny orinasa zay izy menakavy ao anatin'ny commune miaraka andramatoa mpanolontsaina dia tompona ao anatin'izany orinasa SMGD sy SMA zany ny vola be amin'ny FPB ny fako tsy voaloha ny fanamboarana laladana lavadavaka ny lalakely eto Antananarivo renivohitra asa miandry an'ilay SMA zany diso fanantenana ny voaka an'Antananarivo député fetra tahaka ny fahatso-panantenana ho an'ny voaka malagasy ho amin'le fitantanana ny firenena zay le tenentsika hoe molina ray lasitra ray izy menakavy reo ny ataon'ny dadany any ny ataon'ny zanany na hoe ny ataon'ny dada farany ny ataon'ny dadatoa ao anatin'le fitantanana ny firenena député fetra Antananarivo renivohitra andresantsika marina mihitsy zay ary tsy ho ampiny akoatra ny nanagatra manentsika olona sy ny tory fambalony zany be loatra tsy record zany tamin'ny fitoriana mpanolontsaina ny tanàna fampitony sa falimbaniny eto amin'ny tanàna Antananarivo ka inona moa le fiteny malagasy tonga de malaza an'izay ny mamindray miantso polisy de ny mangalaketsany ray no avava le gisy io teny izay mihitsy izy ianareo mangalatra ianareo mandainga ianareo mamitaka ianareo tsy nahatateraka amin'ny fampanantenana atao fa nampahantra sy nampahorony vahoaka ianareo indray ny managatra ireo samy lazany marina nefa tokony mbanahina andray lesona ianareo naporisika anareo anao ezaka misimisy kokoa zay mba natsarana amin'ny fiainam-boaka fa de nefa inona no setriny any amponja reny moa satria nietsika ny tany atsimo de navoaka raha zay ny vaovao eniko io maraina io no omaly ariva tohatra ny taona tahotra ohatrany natahotra ohatra manomboka mihetsika lay pomba sy ny ponina tany atsimo andrefana tany dia navoaka indray raha efa narefa tamin'ny fianaratsoa iandry biary moa ny anaran'lay namana iny ka ohatraohatra zay le sarisary rehefa mijory le olona aya matahotra ihany ianareo na tsy olona nieritreritra nana tsy nana nieritreritra anonga-mpanjakana fa mba milaza ny zavatra hitany fa tsy mety satria omenareo vahana loatra ireo orinasa vahiny mpanambola sy ireo akamakamana reo orinasa malagasy de tsy maintsy miteny le olona trottoir zao kosa ave natao hoan'ny mpandeha tongotra lalam-bahoaka dia lasa ampiasain'ny sasany indrindra fa vahiny raha mbola gasy arina aloha mbola nileferina na tsy mety ary zay fa omeny vahiny manjakazaka eto amin'ity fireneny ity ary ianareo no miray tendro aminy miray tsy kombakomba aminy orinasa ny mpanambola vahiny sy malagasy akaiky ianareo zay ny misy eto zay le izy namana faniry ny SMGD zany tsy resana fa efa tafiditra ao anatin'izany any mamofopofona an'izany any ao anatiny satria izy mianakavy samy RD zany inona ny zavatra nisy teto any koa raha ohatra ka mbola iverina ihany mahakasika fanandrifindrify am'izay teny namana faniry sy fanontaniany zay de ny hoe ny raitsy-kombakombo ireo olona mpitondra ireo tsy ny oman'ireo olona ireo nino ny omanan'ireo olona ireo de ny angalatra ny ameny posy ny amevahana sy ame tombontsoa manokana ny mpiakamakama ny avakavana ny akaikikaiky azy ny piray atoko zay no nataony ary tsy vitan'izay fa mbola ny fampiaro amin'ny ratsy ireo olona ireo mba tsy voahan'ny marina sy ny tena zava-nisy teto amin'ity fireneny ity zay no nataonareo zay mahatonga an'ireny olona rehetra ny any amponja am'izao fotoana hitenenantsika zao dia mba hirovanareo an'izay tombontsoa anareo zay tombontsoa manokana io de efa niresahako teny hoe ndrahona anareo any vahoaka teriterenareo mpanao gazety ny mpisitona lakilosy any amponja fanfenareo koa le vahoaka tsy sitraka n'le atao vaovao maro lafy am'le fahalalahana amin'ny teny ny tambazotra tserasera dia ny sakanana tsy andefa ny fandaran'ny tsy maninona tononika ny MBS ny Real TV ny ABC sy ny sisa asa mbola hosotominareo koa ny Cool TV satria ny ara-dita aminareo reo teo aloha teo ataova rasa mody hoe tsy misy sivana namana faniry ny filazam-baovao fa nefa mimpanohatra sy ny olo-pirenena zay tsy miombokevitra am'reto fitondrana TGV ireto de tsy afaka mihitsy zany mba hoe mampiasa sy miditra ny miaina manjery mpanjakana indroa zay ny mba niditra tany tamina fa débat fa inona le izy lasa toatra mifananana manoka nylay raha matoa ministry ny serasera la aina manjery mpanjakana rehefa andeha amono afo izy de iny izy fa manao fandarana manokana akoatra n'refa fandarana efa fanao zay makaleo na mieno azy aza satria de tena famonoana afo lainga sy fitaka fanarotsaromana ny zavatra tsy mety zany mbola anisan'le bilanty
fitondram-panjakana misy am'izao fotoana zao ty inona koa raha ny lesona azo raisina am'izay andray raha mahakasika an'izay reny ny kotinao fa voarefy teny analakely andre matofoloha reny ny fitiava-vahoakanao ka raha ianao no mbola hiteny sy ny fombanao manao hoe premier tour de vita angalasina zay ray zay mbola aizany ty Katmanda nisy resaka namanao faniry a hoe Katmanda ony mbola ho ataony fa am'izay zany vitany tsara mihitsy fizany no adalainareo am'izany eto e kaiky 4 no meno an'le gasy tiany loatra le mantra de nampitombony le 4 tiany lay mantra tsy maninona de nampitombonareo nisany satria tianareo loatra le mantra le mampantra ny vahoaka malagasy zao ny lesona de hoe mily sika miroso amin'ny fikaonandoha-pirenena ialana am'izao fahasahiranany zao ary indrindrandrindra ny anton'zay le hoe irosona amin'ny fikaonandoha-pirenena tsy zakanareo tsony lay fitondrana sy fahefana raha te hivoaka am'izao fahasahirana zao tsika mba tsy hitatra mandrakizay dia resaka fifidianana mila ifampiresahana tanterahana sy omanana zany amin'ny fanatanterahana fifidianana madio sy mangarary zany a dia dingana tsy maintsy lalovana lalana tsy maintsy diavina ny resaka fikaonandoha-pirenena te hivoaka amin'ny varavarambe ianareo andre matofoloha tsy olany eo tsony any ianao e resy lahatra am'izany ny rehetra tsy ny mpanohitra no miteny an'izany rery fa niteny an'izany na mipomba n'Andriamatao Didier Ratsiraka filoham-pirenena teo aloha mandrika adana ianao Andriamatofoloha minisitra tamin'izany fotoana nanambara mihitsy ary lohateny na gazety anankiray hoe tsy olany tsony ianao Andriamatoa any Rajoelina raha nisy fotoana ry somary mba nirondrona sy ohatrany mba nakanaka nitakisikisina kely taminareo ihany satria raha malala fa ianareo a dia akaikikaiky kokoa an'Andriamatoa any Rajoelina toy izay a an'Andriamatofoloha marika raha valomanana fa io olona io nefa miteny am'izao fotoana zao fa tsy olany tsony ianao na angalatra azy ianao sy ny ekipanao de tsy olany eto tsony ianao zay le teneninay hoe aleo a raha te hivoaka amin'ny varavarambe ianao Andriamatofoloha sy ny ekipanao sy ny mpitondra ny ara-dita aminao tanterao a irosoy a aza miandry ela itsony efa somary tary izao ny fikaonandoha-pirenena afahantsika miomana manatanteraka fifidianana mandio mangarara mba teny hipetraka zany hoe tena fampandrosoana izany raha metraka ny olona ny ekeny no safidiny a ary atokisany a le vahoaka malagasy fa tsy fitaka tsony oeraoera hoe lainga hoe mba tsy hisy tsony zay a satria minoko ianareo vahoaka malagasy a fa tsy aritra ary tsy ho mandrakizay a zao fahoriana diavin'ny vahoaka malagasy zao namana faniry fa dia mazava tsara mihitsy zay député fetra sady efa mara antsika famara everina fa hitondra firaritsoa fa raha misy ny fotoana zany député fetra hoe tsy maintsy miverina angy antsika aloha zany no miteny no vaovao tsy fatatsika io satria itsika moa le fanjakana angeny mampirevy vaovao e izy miteny hoe samitony aza mikorotana nefa izy no mikorotana izy mampiditololaponja grave be le zavatra ataony de miverina miazakatsaka tsika maneho hevitra zany fa ho an'ny fandaminana aloha zany de hatreto aloha ny fotoana zany ahitantsika ny député fetra atao anatin'ny fandana miara-manoza de mino fa miandry ny teny famaranana avy any amin'ny député fetra raha mizafombololona ny mpanaraka atsika am'izao fotoana zao amarana anazy dia zao no azo ambara hoe banky ropotra lay fitondrana sy lay fanjakana banky ropotra tsy misy tsony ny vola ritra tanteraka ary mbola mitady anao hitsin-dalana ihany izy ireo a amin'ny alalan'ny famoaham-bola tsy manaraka ny fombafomba takiny ny lalàna makasika izany dia inona moa ny fomba hitenena ny teny frantsay raha orinasa lay izy a de misy an'la hoe bankroute illicite banky ropotra tsy ara-drariny a tsy ara-dalàna satria nonona tsy fahaiza mitantana na noho ny fanodikodinana no nahatongavana am'izao banky ropotra izao tsy fahaizana mandanjalanja hoe raha toy izao ny vola miditra de toy izao koa zany ny fandaniana tokony ho atao tokony zao ny zavatra natao a mba natsaratsara kokoa zany fampidiram-bola na amin'ny alalany hetra na fanatsarana ny fiainavoaka tsy zay nefa ny zavatra nisy a no lay tsy fahaiza mitantana sy tsy fiomanana inona ny fiomanana nataon'ireo fiomanana angalatra sy anome tombontsoa ny piray atoko a sy ny kinamanamana ary ny havanavana akaikazika dia ao anatin'izay a no hitondrako ny firaritsoa ho atsika rehetra na inona fahoriana mahazo atsika mianjady amintsika vahoaka malagasy manontolo ataoko hoe ny 5 isanjato mahery dia azakivy aza very finoana satria
manana ny fona rahantsika tsika dia apetratsika amin'andriamanitra zany zavatra rehetrarehetra zany a fa arahantsika asa io tsy apetraka fotsiny io na manao faniry taky asa ny zavatra rehetra zany de ny asa fandresany de nitsahatra izay a nresaky zany asa tokony ho ataotsika tarifatsika vahoaka malagasy ka dia ao anatin'izay ny sotratra ny krismasy a ny fotoana izay ankalazantsika ny naterahan'ny mpamonjy de mba hamonjy atsika tokoa izy a anampy atsika izy amin'ny alalan'ny fanahy masina ary torak' zany ihany koa ny tsipahatsika ity taona 2024 ty afaka 10 andro eo dia miraroso atsika rehetrarehetra mpanaraka ny fandarana miara-manonja na ny eto toerana na ny any ivelany a mba samy hotratriny zany taona vaovao zany dia mba ho taona tena mba hoe isiny ny fampanotrona fa raha mbola ireo aloha ny ao a aloha tsy manonofy fa dia hoe tao-pifidianana satria taona lehibe sy zavatra goavana amin'ny tantara-pireneny zay le hoe isiny ny fifidianana izay a de izay indrindra no irariana soa atsika rehetrarehetra hoela velona dia amin'ny taona ho avy indray tsika mifankahita miraro soa atsika rehetrarehetra ary mampahery atsika rehetra dia amin'ny manaraka amin'ny taona ho avy veloma tompoko de makasitraka ny solomam-baoaka fetra rahalamizafim-bololontsika zay filohan'ny volona parlementaire ny atokotiky Madagasikara solomava-mbahoaka voafidy teny amin'ny distrika n'Antananarivo fahadimy ny ara-dalana tamintsika nandritry ty taona ity ihany koa de mamarana ny fandraisan'ny fitenenana androany ny fandarantsika dia am'zoma no tapitra akainy zany hoe mbola misy ny am'zoma teo arinany am'zoma zay zany de makaina atsika de veritsika any amin'ny volana janoary mbola ho resana isireneto moa fandaram-potoana am'izay fa dia ho an'ny fandraisana anjara ny député fetra moa zany anatin'ny fandarana miara-manonja dia mifarana androany zany raha misy ho ihany vaovao lehibe a voatery etsona ny solomam-bahoaka dia voatery miverina melon'ny fotoana isika zany ho hitantsika eo amin'ny fivoaran-draha raha samy hafa fa ho an'ny fandarantsika amin'ity androany ity dia tapitra aloha zany elana tsiny indrindra ny fahatapahana miverimberina teo satria tsy miankina aminay zany tompoko fa miankina amin'ny herinaratra efa raha malala ny eto an-tanàna de mialatsiny ho atsika mpanaraka indrindraindrindra ho any amin'ny tambazotra sosialy satria mety mitsitapitapiko zany amin'ny resaka réseau connexion miezaka ny manipy azy any solomam-bahoaka ny teknisiantsika ny mpanentana moa zany a ao arinan'ireny fahatapahana ireny de isaorana ny fiarahametana sy fiaraha-miasa fa atreo aloha ny androany de mirary finaritra ho atsika rehetra indray amin'ity tontolo andro ity de samy hanomana fety finaritra atsika mbola miverintsika raha pitso alakamisy sy am'zoma vao tena mamarina azy dia makasitraka tompokolahy makatela tompoko vavy